Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'ity atoandro ity. Miala tsiny somary mbola nijery kely lafiny teknika hoe mandeha ve misaotra anareo izay manao réaction. Teboka efatra no resahako eto, tsy janon'ela fa ferantsika ihany, fa ny teboka faefatra farany dia karazana conclusion ataoko zany. Ny zavatra voalohany izay resahako, ny lohahevitra moa dia hoe de qui se moque-t-on, iza no adroadrona, iza no ambakaina laveto amin'ny alalana narratif politique mihitsy le izy. Sur quelle base no miteny an'izany? Miteny an'izany reto teboka telo reto izay miainga avy amina fait, tsy analyse fa fait réel, dia nareo ihany no mitsara azy. Ny voalohany dia nisy ilay vidéo archive isaorana ny mpitahiry ny archive tamin'ny tenin'ny madame Fanny Soernaivo, fony izy mbola tsy minisitry ny fitsarana, ka tena militante nafana fo niady amin'izany atao hoe injustice sy fiarovana ny malagasy zany. Anisan'ny nanaraka azy koa ny tena tamin'izany fotoana izany, nieritreritra hoe tena olona patriote, nieritreritra hoe olona militante dans l'âme. Kanjo ialako tsy indrindra aminao tompoko, ataonao fitaovana le izy mba hanazahoanao ny fon'ny olona. Zany natao hoe mijouer sur l'émotion ary nampitahorinao ny malagasy tamin'ny resaka Russe sy Ukraine iny, vola vidéo voamalina resahako eto. Ary tsara ho fantatsika vahoaka malagasy, tsika olombelona rehetra mihitsy fa amin'ny lalàna ny communication tandremo, fa zany olona magistrat zany nampianarina natao hoe art rhétorique raha tsy fantatrareo. Tanareo reny manao plaidoirie any amin'ny tribunal reny dia mahay milalao ny émotion ny jury sy ny juré amin'ny alalan'ny fifantenana ny voambolana voafantina tsara ahafahana mikitika ny point faible ny olona. Tadidio tsara fa amin'ny art rhétorique dia enarana zany. Donc zany tena manampaizana ianao ary tena ampiasainao amin'ilay fahaizanao, fa saingy nampiasainao azahoana ny fon'ny olona fotsiny fa tsy tena en réalité. Inona ny zavatra anankiroa rehefa tiana etsehana ny olona anankiray ao anatina tolona dia zavatra roa. Rehefa ny kibon'ny olona ny voakitika, ny hanoanana ary ny tahotra, dia izay vao mietsika ny instinct de survie. Ary rehefa mietsika ny instinct de survie dia mahavita ny tsy azo eritreretina mihitsy toy ireny tolona izay mitranga teo ireny. Ka izay ny zavatra nisy. Dia nahagaga nefany rehefa tonga eo amin'ny toerana ianao dia voany amnésie post-traumatique post-exilique. Zay ataoko tsara mihitsy teo amin'ny pejy, amnésie post-traumatique post-exilique. Azavaiko amnésie zany hoe misy problème de mémoire, adininao, zany misy ohatry misy blanc zany, misy trou ny mémoire-nao. Inona tonga an'io trou de mémoire io dia lay traumatisme nilalovanao nandritra ny exil, zay mafy tokoa ary tsy manambany an'izany, fa tellement zany ianao mafy le traumatisme nataony rajoelanao ka nourrir intérêt personnel ianao anatin'izy fa tsy l'intérêt de la nation intsony. Any le izy dia zay le hoe post-traumatique post-exilique. Exil zany nanao sestany dia aorinan'iny dia iny daholo no mibaiko ny atao rehetrarehetra, ka zany ny anaran'io amnésie io, amnésie post-traumatique post-exilique. Ka voany amnésie ianao nefa tamin'izany fotoana izany ianao dia tena mazava tsara ny discours-nao hoe mauvaise gouvernance, satria izy madame la ministre, mauvaise gouvernance medivanao amin'izao fotoana izao. Manahoana le gouvernance, anareo no mitsara azy, fa mbola hidirantsika izay rehefa avy eo miresaka solika sy ny zavatra hafa. Ary nolazainao indrindra ny imminence ny invasion de la mafia russe à Madagascar. Mot pour mot, teninao no averiko madame la ministre, imminence de l'invasion de la mafia russe à Madagascar. Tsy hoe suspicion d'invasion, fa imminence, ce qui veut dire nanana donné teo am-pelatananao ianao, pour ne pas dire renseignement na information farafaratsiny hoe hisy fidiran'ny mafia russe ao Madagascar, ka nahatonga ny olona mitrotro
noho ny fanetanana sy ny fahaizanao miteny satria anao magistrat. Donc zany ny fanontaniana mipetraka ho anay sanana tsy mahay ary rétorique ohatranao Madame la ministre, de nanay any amin'ny resaka fe zahay. Qu'en est-il de ces informations actuelles? Mitodika aminareo amin'ny renseignements généraux aiza ho aiza io imminence d'invasion de la mafia russe à Madagascar, selon la parole d'une magistrate de haut vol, une magistrate de premier grade. Attention, hein, c'est pas n'importe qui parle ici, hein, c'est une magistrate de premier grade. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est intelligente, c'est quelqu'un qui ne dit pas des bêtises, c'est quelqu'un qui ne ment pas, du moins ce qu'elle dit. Donc fantana petraka tsy tokony hijanona am'izao ary io mahavarina aminareo journaliste d'investigation rehetrarehetra hoe ahoana ny suiten'izany, aiza ho aiza ny renseignements généraux am'izao fotoana izao ny am'izany imminence na invasion de mafia à Madagascar zay nolazainy Madame la ministre magistrate de premier grade. Tsy za pasteur kely tsy alehan'ity no tena an'izany fa olombe eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsisy toy an'izany resaka zany ohatran'le hoe nisy nikasa sakamono ny filoha tam'ilay tadidinareo vao nisy voatendry lehibe ny CIS de tapitapika eo le rangaha no voatendry andraikitra ambonimbony kokoa amin'ny resaky pirenena ka dia hijanona dia nefa nisy vola be tratra tao amin'le toerana. Tout ça de qui se moque-t-on? Zay le fanontaniana mipetraka. Dia ny teny mazava tsara koa ianao Madame la ministre hoe misy permis minier menana étranger jamais tsy fantatro intelo anao namasan'le piasan'le jamais ozy izy ho ianao fa averiko ny phrase anao les Russes en veulent aux ressources minières. Ahoana tsara hoe les Russes en veulent à nos ressources minières. Merci pour l'information Madame la ministre. Donc je me pose la question am'izao 2026 zao mivaevitra tapaka zany losa ohatrany tsy m'intéressé anay tsony les ressources minières anareo fa efa tonga ministre Madame Famersou fa tam'ireny izy no niintéressé anay fa am'izao tsy m'intéressé anay tsony. Bizarre, quel changement d'avis, tout à coup tout change. Mystère. Qu'en est-il zany? Ohatrany mahita fofopofona russe am'izao fotoana izao de fantany apetraka hoe reto russe am'izao fotoana izao reto izay lazainareo fa hoe hiara hiasa amin'ny olona amintsika zao hoe reto ve zany le russe gentil fa tam'ireny zany le russe méchant. Mety zay ngambany le izy tam'ireny zany le russe ratsy fanahy be tady angalatra tady haka ny fananatsika fa le russe am'izao zany tsara fanahy be razoko tsara. Izy amin'io mitondra basy mitondra fitaovam-piadiana bon tsara fanahy izy zany mitondra tanky tsara fanahy izy zany tsy haiko reto zany gentil tsy haiko fanontaniana malasa saina fa mba ilana valiny kely sady hoe tam'izay fotoana zay élément de langage ampiasaina hanetsehana vahoaka fotsiny azahoana fitondrana rehefa azo le fitondrana de hoe efa daté iny daty iny iny vidéo iny ozy izy ny sasany mampimebe efa lany daty iny vidéo iny ozy le vehivavy anankiray tato zay andray sasany izy zao ny ministre fa ianao ministre ny Facebook zany daholo no ampiasain'ny lieutenant nareo ilana les sujets de fond. Mais on se moque pas de la mémoire collective du peuple. Et je suis là pour rappeler l'histoire. Zaoula Farakzé, passionné de l'histoire. Donc, tant que je serai en vie, tant que je serai là, je serai votre souffleur. Ça va au théâtre. Tamzanano théâtre, c'est-à-dire de lay scénario, de mis souffleur en bano, zao les textes. Dia iny olino no mampatsiaro les textes. Des akoueto zany hiteny je serai le souffleur de la nation pour vous rappeler les textes, les paroles que vous avez dites et que tout à coup vous l'avez oublié de votre mémoire parce qu'il y a eu l'amnésie post-traumatique, post-exilique. Point raisé. Point faharoa dia le resaka mesure d'urgence navoakanareo tamin'ny resaka solika. Niorory zahay rehefa nanahaky an'ilay izy. Ary ao koa ny sasany very tanteraka. Fa sofa misy olona manam-pahaizana eo amin'ny firenena izay nahay nanazava an'ilay izy tamin'ny fomba tsotra ary nametra-panontaniana dia hirelayen'ny fanontaniana io makasitraka anao Andriamatoa Ratsietisan Jedidia Jean-Jacques
resaka napetraky monsieur Ratsetson Jean-Jacques ary nanazava faran'izay tsotra ho atsika vahoaka madinika tahaka anay izy de izy hoe resaka vérité des prix ve no hilazana mialoha fa hiakatra ny vidin'ny solika ohatrany hoe homanina zany tsika hoe hiakatra ny vidin'ny solika resaka vérité des prix ve satria hoe ny banque mondiale ny FMI ny exige an'izany sisy ok ozy izy fa hoy izy ngai Ratsetson Didier Jean-Jacques zany je parle sous l'autorité d'un expert mais pas en tant que pasteur so isy hoavy ndray anondraka rano mangatsika hoe anao pasteur tsy isy hainao zany fa baiboly zay masiny fomba fiteninareo rehefa nareo tsy manana argument dia zao nolazainy ngai Ratsetson Jean-Jacques ary tiako relayer eto makasitraka anao ray amandreny noho izy hoe tamin'ny taona 2024 ozy izy de niaka nisy fiakaran'ny lasantsy brutal be tsika tsy mijery chiffre fa mijery lay elanelana niakatra ino nahitana hoe niakatra be ny lasantsy aza jerena hoe tamin'izany lasantsy ne mbola zao hoe kamora tamin'izany non jereo lay marge d'augmentation fa tsy le chiffre misoratra ery amin'ny tableau tam 2022 dia niakatra ny lasantsy zary mbola tsy nisy fiakarany toy zany ny marge andresana eto 4000 ariary tam'izany no tonga dia en un seul claquement de doigts niakatra 5000 ariary en si peu de temps nefa ozy izy tam'izany fotoana zany dia hoe niverina $120 ny baril ny pétrole latsaka izany teo aloha de niverina tsy hoe niakatra tsy indrina tsara tsy niakatra ny vidin'ny baril fa niverina amin'ny prix ny tena izy le $120 ahoana nefa no anazavanareo am'izao fotoana zao izy nga Ratsetson hoe tsy mbola tonga $120 akory ny baril de pétrole am'izao tsy mbola tonga $120 no fanampin'izany ny sandam-bola malagasy dia nianahazo aina teo amin'ny 14% par rapport ny dollar teny nga Ratsetson donc raha ny fahalalanay azy dia miakina ny vidin'ny raha ohatra ka anaraka vérité des prix nareo zany dia arakaraka ny vidin'ny baril de pétrole sy ny sandam-bola ny vérité des prix or nareo de efa mampiomana ny psychose nationale sady hoe préparez-vous attachez les ceintures hiakatra io savez le hoe pour faire avaler la pilule de asina suppositoire zany lohany malagasy hoe ty na lahy de tonga de atelemo de mangina ny vava zay zany le izy de am'izay matsy rehefa mivoaka communiqué de hoe efa niteny kosa ny gouvernement efa mba nanomana kosa izy gérer c'est prévoir kosa prévoir ou bien anticiper ce que vous allez faire fa mbola hotizatsika le izy ahoana nanazavanareo anty tiso ity malasa saina kely eo de qui se moque tant savez atindray le business izy indray no te hanao fika masiso ato ohatra tam 2009 tam reny fotoana reny de nisy io nanao fika masiso tam reny fotoana reny nanakarena tapoka resaka affaire lasantsy gazoil tadedinareo nisy zany reny lay CT tam'izany fotoana zany reny du jour au lendemain le rony milliardaire l'histoire se répète izy indray zany no te hanao fika masisy ato any amin'ny aindebe ny gasy mihitsy de mody hoe nandray andraikitra ny fanjakana nefa ozy izy Ratsetson avetrako amin'ny tenina fitsetsefana ny malagasy hatrany amin'ny taolam-pifikany mihitsy no hatao am'izany fotoana zany satranao ray aman-dreny ny tenan'izany ampahasahina en tant que spécialiste ianao ary fanampana ozy izy nga Ratsetson Didier Jean-Jacques mbola mamerina teniny de hoe raha piarina ozy izy lay resakareo hoe vérité des prix takin'ny FMI satria zay moa ny alaolana na excuse mba pour faire avaler la pilule dia rano marina ozy izy arahana le vérité des prix zany hoe midina ny baril de pétrole de midina ny sandam-bola na miakatra sy ny sisa dia rehefa nataony kajo ozy izy nga Ratsetson dia nanana ny vahoaka malagasy vola be ireo mpamaty solika ao Madagasikara fa pourquoi tamin'ny nidina $60 ny baril tsy nidina ny solika expliquez-moi ça les oligarques du pouvoir de la refondation expliquez-nous ça fa naninona raha zany marina ny discours-nareo fa maninona no tsy nidina ary fantanina mipetraka de hoe fa asay vo mamerim-bola
ireo mpamaty solika ny firenena tam'ireny fotoana reny fa anananay vahoaka vola nareo fa tsy zahay no asainareo milahatra eny amin'ny station lasantsy hampinaninareo ny mangidy. Anana ny vahoaka malagasy vola ny mpamaty solika ranarahana ilay soi-disant théorie de vérité des prix teneninareo alokalofanareo amin'ny mpamatsy vola. Fa ararotinareo matsy le vahoaka madinika. Misy hoavy fantatry fa hoavy ny pikaramanady fa je suis pasteur et je suis là pour protéger ny vahoakan'Andriamanitra. Vahoakan'Andriamanitra vahoakan'ny vahoaka koa. Ka ararotina le masy le vahoaka zany jereo nareo ke navoaka le communiqué. Izany mba nahazo le communiqué tsika. Zany hoe tsy nahazo. Za ohatra mba nandalo lakilasy any. Fa fanainina mihitsy mampiasa élément de langage technique pour faire noyer le poisson zany vaza. Zay technique rehefa te hametsifetsy hamerivery ny olona kanty te hamerivery ny olo sagnagna manahaka anay de mampiasa terme technique de haut vol am'izay hoe adabo ihany fa tsisy azoko ty fa matoky anareo zay fa ianareo anie olon'Andriamanitra. Azafady Ragnandria. Mila zavatra mazava zahay maninona satria communiquer alefanareo ty amin'ny public donc tokony mampiasa langage farany tsotra anareo amin'ny public fa raha communiquer entre anareo sur le plan administratif ampiasa ny terme de langage administratif anareo. De avy eo ndray nareo mbola mi se permettre mandefa ny sous-lieutenant nareo ton Facebook le manao hoe ny le menimenina foana fa tsy hita mitsy anaovana azy. Oui, manana zo menimenina zay satria volam-bahoaka io. Odray fa nahoana zay tsy mahazo menimenina fa hatramin'ny vinandray ny teny hoe mangina vavany lazy de mangina. Azafady zay tsy atao an'izany. Donc on veut noyer le poisson dans des termes techniques pour justifier l'injustifiable. Ka sofa misy olo mahay tahaka ngai Jean-Jacques za tsy mpanaradia azy fa banino fanazavana de naresy lahatra le izy hoe zany ka mazava tsotra takatray be nahoana fa tsy le communiquer mipopoka be ny terme technique pour nous faire oublier dans une labyrinthe hoe inona maka ny lalana mivoaka eto. Ka sofa misy olona mahay na nazava an'le izy fa nataoko dia mirelayer an'le izy fotsiny. Tiako tenenina zany de hoe ka veriverenareo ny vahoaky. Ka mamerivery zalahy reto. Ka mamerivery. Fa sao koa tindray ana am'izay ty fa efa vita zay na ningara 700. Sao de communiquer sao iaho fa za tsy miteny zany izy. Lainga marivo tototra. Ohatra le tadidinareo spécialité n'ty régime ty manao communiqué amaraina mivoaka communiqué indray tam'le IST de après akadiny indray de mitsoka indray de misy anankiray vaovao indray lasa style anareo masy ty communiqué ty. On gouverne le pays par communiqué de Facebook. Bizarre, hein? Un régime avec les communiqués de Facebook. Bon, c'est pas grave, mais ça fait un peu bas de gamme. Mais la tine les fomba fiteny, c'est du bas de gamme. Voilà. Donc sao de iverina ndray am'le communiqué ohatrany tamin'ny IST izay famonoana afo, de rehefa natao le izy dia tsy fantatra tsony ny marina. Nikorapaka anareo tadidinareo tamin'ny resaka kromita nylazaina iny ko voaka koa communiqué ty ndray fanambarana official vaovao le retsy. C'est quoi ce pays? Zakanareo ve le mitondra le firenena sao de tsy zakanareo Des gouvernants qui changent d'avis du jour au lendemain. Attendez, où va le pays? Misy saga vaovao foana, misy saga vaovao foana. Fampiresaka mihitsy zay sy mostanina hoe tsika ne tsy mila manao ninina fa zareo ny manatitra an'le saga eo ambony plateau d'argent. On ne fait rien. Lazainareo fa zay managorodana. Samy mahita tsika. Fa zay fotsiny mametraka loupe jereo nge ty c'est tout. On n'invente rien. Petit rappel kely fotsiny, petite piqûre de rappel. Depuis toujours hatram'izay de fa problème mihitsy io approvisionnement solika io ao amin'ny OMH satria isaky misy resaka de antanina foana ny tale général ny OMH dia
io moa bien sûr mba tsy isiny psychose de hoe voafehy tsara le izy tsisy tokony ararotonareo tsisy tokony aratahoranareo zafady fa voafehy le izy amy resaka hoe misy foana ny solika zao rationné na ny solika tsika ane le retsy misy archive rationné ny solika makantamatavy anao makaiza milahatra ny olo hoe zao litatra ihany miverina tamy ohatrany any Cuba tsika zany ohatrany any aiza koa izy iny le misy rationné na iny ny zavatra zao mety ny solika aloha fa rapitsy mety ho siramamy tsy fantatro donc mamperitreritra de ina no communication nareo ka le guerre en Iran guerre entre ny izy amy filazana izy ty guerre entre ny Trump sy ny l'ayatollah dia zay le izy hoe tsy fahaizana mitantana zay le izy je suis désolé incompétence amateurisme zany hoe amateur satria tsy misy continuité de l'état fa fanendrena mpinamanamana jereo reny monsieur Ratsetson reny raha araky ny henoko nolazainy ny rahalahako rijatrama mialatsiny aminao rija fa ianao nizaran'iny video iny tamy maraina de isorako anao fa miteny hoe ity olona tio izy raha tsy diso ao izy dia efa miteny hoe raha tsy tanteraka zavatra zay ko de azo gadraina ary ao anatin'ny zavatra communiquer zay lazainy de no hoe mba anisan'ny miditra ho tsy haiko hoe nanatitra CV ve farafaratso izy mba atao conseiller fa bon fantany apetraka ho ilain'ny olona ve ny olo ohatr'ireny satria reny olona reny tsy mivarotra nofy fa mandeha amy réalité mbola idiratsika zay resaka mivarotra nofy zay rehefa avy eo ka save to mampiomana ty zany ny zavatra atahorako save to mampiomana ianareo hijustifiavanareo ny délestage amizao hoe ka le délestage anery Gen Z satria ny Gen Z eny koa amy 10 avril ilatsaka andala nanao mouvement pacifique ka le Gen Z ane fautiny Trump koa mahafilo be tsy mety tenenina mihitsy fautiny 2-3 d'Ormuz fautiny l'ayatollah fautiny Benjamin Netanyahu donc zany efa homanina zany sainareo hanaika an'le délestage satria misy ny guerre en Iran peu importe gérer c'est prévoir gouverner c'est prévoir donc mbola miasa foana le stratégie de bouc émissaire ivondro sahanay sy mostana tamin'ny sabotsy tady boka izany hoe nandifasana an'ity fa ohatrany mamay be zany ny affaire zany inona la Trump fautiny la io or tanora mahaditra be le Trump zao nareo tratra ny délestage vous nous prenez pour des petits gugus mba nandalo lakilasy avao olo tegna toy tsy fitoeratsatroka ty lohako ty zay ny faharoa fahatelo avela koa ny amin'iny resaka fifidianana sy fokotany sala tsy haiko tsony ty fireneko ty re voaka ndray ny fanambarana hoe tsy tratra ny fikarakarana fifidianana sy fokotany fa tendrena aloha raha tsy diso zay nisy an'le medivatsika tamin'le teo aloha tsika mila miova mila manova système mila manova refondation ny refondation ny fototra iza ny fondation ny fokotany fa tsy any Ambotsirohitra na ny Avilo na ny Mazorivo ny fondation de ny fokotany nefa ny fokotany indrindra no mbola tsy kitianareo fa hoe tendrena nomination ina ny dikan'izany nareo juge parti ary nareo fantatra fa ilatsaka filoham-pirenena atoato satria efa mandivoaka ny atokonareo sy ny loko amidinareo amin'ny olona hita teo moa tsy l'orange zao ndray ny loko efa tazanareo ve tany fianaratso maitsomaitso fanantenana le zany efa mazava be le jeu le game de tendrenareo ny folohan'ny fokotany de nareo nefa no sady juge parti de amin'ny fomba ahoana natokisana ny chef fokotany vaovao io
rehefa tonga ny fifidianana tsy ny amin'ny lisy mpifidianana tsy io ve ny divantsika le lisy mpifidianana tsy ara-dalàna zay fokotany tsy tokony tendrena fa tokony voafidy sy ny sisy non tsy tratraka mbola sahirana be amin'ny karakara delestage fa tsy tratra fa aloha tendrena ny chef fokotany aiza le fondation zao vo azoko hoe inona ke mahatonga ny ga septembre mifikitra am'le toeran'ny président fokotany compleri misy aony ny zavatra marina nanao zany lahy zay vo azoko mezatsika dolo septembre moa izy iny io ndray septembre fa fokotany io mba zay tiavana fa maranitry septembre ao ny kapoka ao amin'ny fokotany raha matsikaritry nareo am'izao fotoa zao lery fa mahay miresaka tsara amireo amy régime reo septembre fa tsy ary amy loranjy tsony izy dray le retsy efa ary amy maintsomaintso ndray izy zao miaraka tamy bandeau rouge izy voaingany zay communication dolo reny mavarina oentinay za ty tatary ty zay ny am'le point telo faranako am'izay amin'ny conclusionko ana am'izay conclusionko zany ny zavatra tsapako zany am'izao tsy hoe am'izao fa am'izao régime zao zany de ty hoe tena enjany nareo za kosa aloha meky tena mahay nareo fa mahay nareo am'le lafiny hoe mampiasana élément de langage mipopoka be fa ny contenu-ny pokaty refondation mainao zany anao tonga de hoe anao raha zana ty hazala anao raha fa allez voir le contenu du mot refondation dans votre bouche chef fokotany de tendrena zay zany refondation ry jenjeda efa mboary ny fony lisany zay zany le refondation de am'le refondation samy miara-manaiky deo le mila ovana ny rafitra samy mananeviny atao hoe rafitra aloha fa zao ndray de hoe voizina hoe alohany anovana ny rafitra ovana ny toetsaina manaiky an'izany monsieur le premier ministre fa izao sao de fika masisy ndray zany monsieur le PM tsisy mandana zany hoe mila manova toetsaina zany zay anisan'ny mivoina atao hoe fikomina ara-tsaina fa samy malalitsika ary mpitaiza vahoaka aho mahalala tsara fa zany manova toetsaina zany ilony tsy vita ao anatina génération anankiray aloha tsika tsy famitaka ireo firenena mandrosy rehetrarehetra reo amina siècle maromaro no manovany atao hoe mindset tsy vita ndray andro rany tsy vita ao anatina mandat présidentiel anakoroa akory ary zany c'est un travail de longue haleine manova toetsaina de iandry an'le vahoaka iova toetsaina ve zany tsika vo anova rafitra any ane le fanontany mipetraka zany hoe misy excuse zany hoe ka le toetsaina mbola tsy miova de andrasana aloha iova ny toetsainy vahoaka zay vo anova rafitra dikan'izay zany justifievana sady ndray hoe aloha aloha andeha am'izao zay moa filazanareo zay aloha andeha amin'ny olo pastora fa aza kotabaina kotabaina ika fanovana-drafitra ny divana teny any Pikanja fa tsy fanovana olona fotsiny de anao aka le toetsaina rovina ny toetsaina vo iova mbola ela be zany déjà vous ne donnez pas les moyens ho an'ny olona mpitaiza vahoaka mba hanova toetsaina tsisy enjana nareo aloha raha amorona narratif eto am'izay tsika zao le hoe narratif mamorona narratif politique ianareo vous réécrivez l'histoire dia manao lecture anachronique ny fiainan'le firenena de dinganadinganinareo le tantaran'le firenena dia eny ampivoan'ny tantara eny lasa misy bangabanga zany dia manao mémoire sélective subjective ianareo lasa manao mémoire sélective subjective anareo izany manao narratif
de iza no ampiasainareo manao an'le narratif anareo de reto pseudo influenceur anareo pseudo ina ny fomba fanaovana le mivarotra narratif tsy mivarotra le contenu fa mivarotra émotion no amidy tsy miditra amy zavatra rationnel fa miditra amy zavatra émotionnel. Misy zany ny atao hoe am'izao fotoana zao ary nareo influenceur mahay tsara n'izy ty nareo ne enjana be nareo namorona le terme storytelling n'est-ce pas de ampiasainareo koa io le hoe storytelling politique ça existe dans le monde politique dia za mahalala ary tononketo ny anaran'le agence de mahafantatra le politicien ngedala be zay izy tsy fantatrareo izy fa any izy za tsy anonanana politicien ngedala be zay izy ny efa nifanaraka amin'ny agence de communication anankiray atao hoe agence Patricia Goldman International manomana ny campagne tsy le campagne fa pré-campagne zaka am'izao zany izy efa miasa izy hoe agence Patricia Goldman International io agence io de agence expert en communication ino tsara communication zany mitondrana firenena mianara communication raka izy fa atony sosy agence experte en communication experte en stratégie d'image et influence médiatique. On est en plein dedans. Jereo vont Facebook nareo fa zany tsika zao ao anatiny tsara sempotra ao anatiny atao hoe flux d'information amin'ny Facebook de fomba fiady io am'izay ianao very repère pifotra tanteraka tsy tanao tsony lalana anisan'ny stratégie fampiasa ao anatin'ny storytelling mametraka olona anankiray eo ambony piédestal apetraka amin'ny toerana ambony ampiasaina ohatra ny terme héros mampatsiaro olona ray zay héros de afana mivarotra ny héros io amin'ny storytelling andresantsika eto dia mampiasa olona influent mampiasa olona malaza mampiasa olombe na emblématique de ny gasy matsy anthropologie malagasy tsy ny message lazay noenoiny fa lay mpitondra an'le afatra ka ianina kosa ne no nanteny hoe olona tsara izy ianina kosa ne fatapirene noho izany de azona iantoka ny zavatra lazay vita ianao raha malagasy zany natao hoe storytelling politique de ina mitanjo le storytelling politique au lieu de hoe taritina ny sain'le vahoaka ny any am'ilay vision sy le programme tena izy zay tsy misy akory c'est du pipeau on vend du pipeau on vend des rêves dia on vous raconte une histoire dia ina ohatra ny fanao zareo efa hitanareo aba nisy vidéo niparitaka tany aloha tany nisy spécialiste mampiasa IA reny intelligence artificielle reny parcours n'lay leader ndre napalahelo izy fa teto izy ny gadra de teto izy nanao an'izao de teto izy zao tena olon'Andriamanitra fa teto izy zao storytelling ny filazany zany storytelling zany hoe sotomina ny focusnao makany am'lay parcours zay c'est pas sûr raha tena izay fa zay aloha no matraquage médiatique omenanao maraina atoandro hariva pilule matraquage zany miletika tsara any amin'ny fanamban-tsainao fa am'izay anao tsy mijery an'lay programme sy lay zavatra tao le rationnel zany tsy asiana resaka fa any am'le storytelling dia misy héros atsangana dia un peu mialatsiny am'le teny varananana un peu déifié un peu c'est un petit dieu quoi déifié kely dia manao raconter une histoire de non seulement raconter mais rabâcher hainareo zany rabâcher zany hoe tena tanareo ohatra reny gana le atao ino foie gras reny alaina le provande de mampalahelo mijery an'le gana sokafanao drao zava nahita sokafanao drao le vavan'le gana dia asiana ohatra ny tube entonnoir vy zay dia terena de mody asiana rano de tena marary fa tsy maintsy mba hahatonga an'le foie gras zay le storytelling am'izao
sokafana ny vavanao de asaina mihinana ianao. Donc zany a tsy misy mijery tsony an'lay prémisse tany aloha fa attirena ny attention hoe tena nahoana zany toy ny ty tantara ty ohatra mijery novelasy, nahoana zany toy ny tantara ty, de vita tanteraka ianao tsy mitodika tsony any am'lay izy. Izany mahatonga an'ireny olona ame ohatra anankiray a za tsy manifandray aminazy a fa zany mahatonga ny Lazare Zaferson ohatra tsy ho tafa mihitsy mialatsiny aminao zany lahy, tsy ho tafa mihitsy satria matanjaka le storytelling. Izy milaza zavatra rationnel hoe zao ny problème ny malagasy, zao ny diagnostika, zao ny zavatra lazainy tena tsara ary tena marina. Fa amin'ny alahelo lehibe ny lazako aminao rahalahiko fa ça ne va pas matcher amin'ny gasy satria miasa mafy ny mpanao storytelling ato amin'ny ilany. Ny olona mila émotion. Mampalahelo be ny exilé izy taloha de zao izy tena mendrika azy ny fitondrana fa izy sao tena mampalahelo be, mafatifaty kely mpampon'Andriamanitra, tsara tare, beau gosse, zao. Fa ianao Lazare Zaferson monsieur milay la fa ilanganay fa gaila rehefa zao zany le gasy zany. Tiany olona le mivarotra nofy fa le réalité tsy ho tiany mihitsy. Ka tsika malagasy aza manofo tsisy manao refondation eny amin'ny rahona fa ny refondation anaty tany. Il faut redescendre sur terre et remettre les pieds sur terre. Fa tsisy olona manao refondation eny amin'ny abakabaka zany. Une vie de romance zany no amidy aminao ohatra ny romance victime. Titsika gasy matsy le victime fa tsisy manontany tsony ny vision anao, tsisy. Ina le vision anao? Creuse, rien, nul. Fa ny tanjona ahoana ny afahanao pour plaire, ahoana ny itiavan'ny olona anao. De ohatra hoe tenue vestimentaire zany ndre tena manaja tsara ny mamalagasy izy rehefa mihira de atao eto amin'ny tratra ny tanana ny hira hoe rira tanindrazana mala tena tanareo on joue avec les émotions. Les tenues un homme simple, soi-disant simple, kanefa tsy fantatrareo jereo tsara zao i François Hollande hoe président normal de iny mody amidy amin'ny frantsay de mody mandeha TGV ony fa tsy mandeha avion, ça n'a pas duré 2 mois de iny le riva ny verina nandeha jet. Olona simple nefa manana goût de luxe any ambadika any, manana goût de luxe. Tsy malala reo olona monsieur télé aminareo simple reo mba andana mba mikarokaro kely de hitanareo ils habitent dans quel type de maison. Azafady tsy ho simple mihitsy reo ce sont des gens bourgeois. Ary zareo samy bourgeois no miaraka. Hainareo ny dikan'izay tsy miaraka mireraka zany fa eny aminao izy de mody hoe mba mandehandeha ny atsena ely de mba mandray tanana kely de manao trotrotrotro zaza kely de ametraha tanana kely le zaza de mba olona simple mba mety hoe mividividy mofo gasy menakely ry amin'ny ry ohatra nataon'ny kandà anankiray zay de nitsikitsiky velana de iny koa le gasy faharobo tena mafinaritra be. Tsy janona ela eto zany ori Gen Z malala isany le vrai Gen Z mialatsiny aminareo le pitarika fa nareo tsy azo fantoka. Le vrai Gen Z inona ny zavatra tsikahitrareo am'zao ianareo de nolazaina fa hoe discours nataon'ny PRRM de hoe metse aza manaiky nareo tanora, aza manaiky nareo tanora, zay le discours, zay le narratif zay. Mais dans la réalité ianareo mahalala ny zava-misy. Manino nareo décider tapoka hidina an-dalana. Les langues se délient ozy ny vazaha de hoe mody maniraka ny rety soletinao inexpérimenté nareo tsy mbola tena manana ny gabarit zao ino nampitaraina ny Berijy iny marina anao rahalahiko, ino nampitaraina ny Rija iny marina anao zandrolahy. Satria ny discours ery tena storytelling hoe anareo tanora ny firenena rehefa mandeha am'izay le tena izy atao amin'ny terrain tazandry mila fandaminana kely
alamina kely le izy fa hitanao zao de izy adolo ny tonga eo le olona efa nanimba n'le firenena adolo ny tonga eo de en nouvant hoe ka mila stabilité aive ka manina tsy tenina hatramin'ny voalohany hoe stabilité no tanjona fa tsy reo fondation zany le izy ka zay le zaka hoe on fait des narratifs des storytelling pour nous faire vendre des choses zay ngamba ny fa sao de lava loatra ny teniko samy tahin'Andriamanitra daholo fa dia zay mba tsy haritra kely tao anatin'izay herinandro zay somary nangingina zay tao fa tsy voatery hoe zavatra olazaina foana ko fa rehefa mba misy de ilaina ny mampatsiaro ny zava-misy samy tahin'Andriamanitra marary fo daholo mahazo tozy eo mpisakafoanana